dia mahafaly ahy indray Pierre Malala no mitafaraka aminao amin'izao fotoana izao. 10 andro bavaka ao amin'ny andro 10 isika androany. Manantena sy mivavaka amin'Andriamanitra ny tena mba nandray fanapahan-kevitra ianao anitsy izay mety hivily ary andravona izay mikitaotaona mba ho lala mahitsy ny lalanao ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny lohateny androany dia hoe aoka lala-tanana. Lohahevitra sarotra nefa ny azo atao hoe mora ihany koa rehefa miaraka amin'ny fanahy ianao. Dia hivavaka isika iarahana mandinika izany. Ray Malalo, misaotra noho ny fahafahanay mianatra ny teninao. Meteza toetra ny teny. Meteza ametraka izany teny izany ao anatinay. Tantano izay mba handeha araka ny lalanao ary aoka ny fotoana 10 andro izay niarahanay teto dia anitsy anay ny tenako izay miteny, ireo mpiaino izay mandre ka ny fahadisoanay tamin'ny lasa dia ho avelanao fa apetraka kosa ho fahazaranay sy fiainanay ny miaino ny feonao ary mandeha araka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly hatrany mitafaraka miaraka amintsika. Aoka lala-tanana. Ny filamatritsika teny hoe fanilo ny tongotry fanazavana ny lalako ny teninao. Ndeha hanazavantsika ny tenin'Andriamanitra ny amin'ity filamatry ny fahalalan-tanana ity. Inona no ambaran'ny tenin'Andriamanitra momba ny filamatra? Ny vaky teny dia hitantsika eo amin'ny Asan'ny Apôstôly 4:2-30 ka hatrany amin'ny 7:30. Tantara izy io izay efa nampiasaintsika ny teny manao hoe izay rehetra niny dia tsisy nanonona ny fananany ho an'ny tenany. Asa 4:2-30 misy an'izany. Ary ny ray fosy fanahy ny olona rehetra izay nino ary tsy nisy nanonona ny fananany na dia ray aza ho fa niombolany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Io no fanandramana ny ainan'ny apôstôly tamin'izany fotoana izany. Mazava loatra tsy mitovy amin'ny tontolo-kevitra iainantsika ny tontolo iainana tamin'izany fotoana izany satria tamin'izany fotoana izany ny tontolo kristianina dia tontolo voanipotra teo amin'ny havin'ny fiarahamonina ary mbola nankahalaina satria lay fototry lay fivavahana mihitsy no halan'ny olona satria lazaina fa mpamitaka mpisandoka. Fa amin'izao androntsika izao dia tsy mitovy amin'izay. Fa na izany aza dia misy toe-tsaina tokony hananana ihany koa mitovy amin'izany. Andeha ho resahantsika ny fanambarana ao amin'ny asa soratra anankiray teo vavolombelona mahery pejy 590 manao hoe ny vokatry ny fitrotsahan'ny fanahy dia niteraka fahalalan-tanana teo amin'ny mpino. Ny ray fosy saina ireo voovafo nanaraka ny filazantsara. Zavatra ray no nahaliana sy ny fe azy dia ny fahombiazany iraka nakinina taminy. Koa tsy nisy toerana ho an'ny fitsiritana teo amin'ny fiainany. Lehibe noho ny fitiavany vola aman-karena ny fitiavany rahalahiny sy ny safidiny ny andaniny. Vavolombelona ny asany fa no hevery no sarobidy lavitra noho ny areny eto tany ny fanahin'ny olona. Izay no zavatra nisy araka ity boky ity. Mazava izany fa lay asan'ny fanahy masina no nanosika ireo mpino tamin'izay fotoana izay ahalala-tanana. Dia afahantsika misintona fahendrena izany. Afahantsika misintona ihany koa fahatakarana izany. Fa matoa izany tsy misy ny fahalalan-tanana dia azo anaovana tsoakevitra manao hoe tsy misy ny asan'ny fanahy ao anatinao, ao anatiko, ao anatintsika. Lavitra ny fanan'Andriamanitra isika. Eto dia mampirisika antsika mba hangataka an'Andriamanitra, hanome antsika izany fanahy ny fahalalan-tanana izany. Hanome antsika ny fanahy ny firaisan-tsaina hifanohana sy hifanampy. Ary amin'izay fotoana izay dia afaka isika hitantana
izay rehetra nomenatsika ho amin'ny fanohanana ny tanjona iraisana dia ny hoe ny hamonjy ny hafa. Ahatonga ny olona voavonjy ary atonga izao tontolo izao handreny filazantsara. Haitsika tsara ny fanambarana ao amin'ny Mateo 4:24 manao hoe ary ho toriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ty ho vavy olombelona ny fihinana rehetra dia vao ho tonga ny farany. Ry havana, asa lehibe izany ary asa mila fanohanana izany fa ilaitsika ny misaintsaina ny zava-misy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 4 dia misy fanambarana toy izao. Ary tamin'ny herobe no nanambaran'ny apôstôly nitsanganan'i Jesosy tamin'ny fahasoavana Jesosy Tompo ary ny fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy fa izay rehetra nananany tany na trano raha nivarotra izany izy dia nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo ka napetrany teo an-tongotry ny apôstôly ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Izay fanandramana izay dia nisy tamin'ireo apôstôly tamin'izany fotoana izany. Efa niteny teo manao hoe tsy mitovy ny toronkevitra iainantsika sy ny toronkevitra nisy ny mpianatra tamin'izany fotoana izany. Fa na izany na tsy izany aza dia ny toe-tsain'ny fahalalan-tanana dia iray mandrakariva na tamin'izany fotoana izany na amin'izao ankehitriny izao. Satria eto dia mazava tsara ny teny. Raha nivarotra ny azy dia nitondra ny vola. Izany hoe tsy ny hoe iveriny intsony ho ampiasaina ho amin'ny antenany izay rehetra efa nomaniny ho amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Zava-dehibe izany. Zava-dehibe izany. Inona ny fahalalan-tanana misy? Inona ny ifandraisan'ny fahalalan-tanana sy ny fanahy? Mazava loatra satria ny fanahin'Andriamanitra no mampafantatra anao fa tsy tompony ianao fa mpitantana fotsiny ihany. Ary tsy anao izay rehetra eo am-pelantananao fa nampindramina anao fotsiny ihany. No tsara ty fanambarana ity. Ka tsy ho any an-danitra sy ety an-tany fa tsy misy fahamarinana voambara izay manan-kery noho ity voaseho ity eo amin'ny asam-pamindraam-pao atao amin'izay mila ny fitiavantsika sy fanampiantsika. Ka tsy ho any an-danitra sy ety an-tany fa tsy misy fahamarinana voambara izay manan-kery noho ity voaseho ity eo amin'ny asam-pamindram-po atao amin'ireo mila ny fitiavantsika sy ny fanampiantsika. Ny fanohanantsika reny mila ny famindram-po sy ny fitiavana avy amintsika ireny, reny no tena ilaina indrindra. Izany no fahamarinana izay ao amin'ny Kristy. Rehefa manatanteraka izany fitsipika volamena izany ireo mitondra ny anarany dia hiaraka amin'ny filazantsara amin'ny hery miseho tamin'ny andron'ny apôstôly izy ireo. Ava-malala. Fotoana mandalo ve no mampahalala-tanana anao sa fiainanao ny mahalala-tanana? Ny faneren'Andriamanitra dia ho fiainanao isan'andro ny manala-tanana. Ka anohana hijery ireo rehetra mila fanampiana ianao. Hanampy ny asa fanompoana ianao mba hatrarana olona maro ho an'i Kristy. Ao amin'ny 19:30 amin'ny asan'ny apôstôly 4 dia misy an'ity teny ity. Ary Josefa izay natao hoe Barnabasy, raha adika dia hoe zanaky ny fananarana, ilay vita avy any Kiprosy ny firazanany, dia nivarotra ny sahany ary nentiny ny vola vidiny ka napetrany teo an-tokotry ny apôstôly. Avy any Kiprosy izy no mipetraka. Taranaky Levy izy ary nitondra ny anjara fananany teo Jerosalema hanohanana ny mpianatra ao Jerosalema. Kiprosy dia tanàna jentilisa.
any amin'ny faritra misy ny helenista moa zany ilazana azy grika. Any izy zany no niala tao aorian'ny fialana tao Jerosalema tamin'izany fotoana zany, rehefa voaroaka tao ny razambe, de tany no nivelona izy kanefa tsaroany fa misy asa tokony toanana any Jerosalema. De netiny zany namidy ny fananany tany lavitra tany, hanoanany ny asan'Andriamanitra eo amin'ny loharano fohy be ny fitorianany filazantsara. Ava malala aoka halala tanana manoana ny asa fanompoana an'Andriamanitra, ary vokatry ny fanahy izany mamaritra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny fahalalan-tanana ataonao, ary mamaritra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny fametrahanao izany eo amin'ny fiainanao. Koa nandritry ny 10 andro raha nahazo hery ianao de fantatrao zay tokony ataonao, ary de ho tanteraka aminao le teny ary amin'ny Timoty manao hoe fantatro izay inoko, ka tsy ho ampianarin'olona intsony ianao fa ho mpampianatr'olona satria feno hery avy amin'Andriamanitra. Androany manasanao Andriamanitra alala tanana, tsy amin'ny vola fotsiny, tsy amin'ny fananana fotsiny, fa na ny fahaizanao azany de azonao anaovana fahalalan-tanana. Zarainao amin'ny tsy manana, zarainao amin'ny mila izany. Ny firariako de hoe tsy nandalo fotsiny ho anao ny 10 andro niarahantsika, ary ny fanapahan-kevitra ao anatin'ny 420 ora nataonao nandritra 10 andro izay de azoko antoka fa nisy fiantraikany ao amin'ny fivoaham-piainana iainanao. De hivavaka isika amarana izao fotoana izao, hivavaka isika. Ray malalo, misaotra indrindra fa nomenao anay ny 10 andro izay nahafahanay niaraka teto nandinika ity lohahevitra hahazo hery ity, nahalala ny lalana tokony ho alehanay, nahafantatra an Jesosy izahay ilay mpamonjy velona, ary nahalala ny lala mpamehana aminao Andriamanitra de ny hamonjy ny hafa, ary nosokafanao ny sainay ahita ireo dingana rehetra tokony ataonay. Androany de nampafantarinao anay fa mila mahalala tanana izahay, tsy hainay izany Andriamanitra fa ampio amin'ny alalan'ny bitsika ho fananao izahay, mba halala tanana eo fanohanana amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny asanao. Momba anay tsirairay avy, aoka tsy ho adininay ireo olona adinon'ny fiarahamonina, aoka tsy hisy fisaratsaraham-bazana eo anivonay, ary ny tokantranonay de hitsino sy banjina ireo madinika sy ny ankizy rehetra, satria nofidinao koa izy ireo no mpiara-miasa aminao. Tantamo izay amin'ny fiainako avinay, ary zay banga rehetra tompo de fenoy amin'ny bitsika ho fananao, mba hiainanay ho amin'ny fanehoana ny voninahitra ao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.